L'actu du jour. Coucou taonareo, be dia be mihitsy compte fake. Za tsy miteny hoe compte avy any amin'ny faritra fa compte fake te hivéhiculer an'io resaka fédéralisme io, fa il faut savoir que tsika malagasy ny zavatra tena haitsika indrindra dia manao an'io lalàna io. Haitsika tsara no manao hoe anova ravitra, haitsika manamboatra an'io lalàna io, on sait très bien faire ça. Fa problème atsika ny appliquer anazy. Tsika malagasy tsy mahay miappliquer, tsy mahay manaja lalàna. Dia ireo mpitondra antsika ireo tsy mahay manaja lalàna. Comme amiteny hoe état fédéral, tout le monde peut être d'accord à être hoe manaraka an'iny hoe état fédéral iny. Fa son problème tsika tsy manara-dalàna. Zay ny problème voalohany indrindra ao Madagasikara raha resaka état fédéral dia tsika tsy manara-dalàna. Ary io tsy profiter mihitsy ny vahoaka rehetrarehetra fa hiprofiter ny atao hoe ny olona ambony manambola. Je m'explique. Au Madagascar dia feno petit baron. Zay zany système atsika Madagascar feno raha ohatra ny hoe te hitondra ao Madagascar dia feno petit baron. Eran'ny faritra, eran'ny tanàna kely dia misy petit baron foana. Dikan'izany tsy ny comment dit-on ça, le système fédéral ça peut être plausible fa voalohany indrindra aloha mila hoe ny carte Madagascar dia voafaritra tsara voalohany indrindra zay. Ny faharoa tsisy limitation ny carte Madagascar amin'izao hoe ny faharoa déconcentration du pouvoir. Tiako tenenina déconcentration du pouvoir zany manomboka amin'ny pouvoir ny président de la république. Tadidio tsara fa amin'ny président de la république manondro ministre, ary izy koa mbola manondro ny olona miasa ao anatin'ilay ministère, fa le olona tompon'ilay ministère tsy afaka misafidy ny équipany. À partir de ce moment-là zany dia efa biaisé. Normalement tokony hoe ny olona ohatra zao hoe ianao zany tafiditra ministre dia ianao misafidy ny équipanao hoe reto daholo ny équipako ato anatin'ny ministèrako. Ianao afaka mitondra ny équipanao. Raha ohatra aty andafy no fa aty andafy fa état unitaire fa on est déjà décentralisé. Dikan'izany dia décentralisé za tsy miteny mihitsy hoe déconcentré. Au Madagascar mbola hoe concentré ny pouvoir, mbola loi napoléonienne mbola mandeha au Madagascar. Satria tsy nahay nandefa ny étape rehetrarehetra azon'ny région puissance ny mpitondra mifanesisesy. Zany état fédéral zany dia manome pouvoir tsirairay an'ireo baron ireo zay efa difficile. Efa teneniko anareo hoe efa sarotra zany no comme dia munir zany efa sarotra zany indraindray no convaincre an'ireo baron ireo dia ireo baron ireo ihany no hitondra anareo fa anana puissance ngeza be zareo c'est-à-dire ny eo amin'io tany io ohatra zao hoe any Tuléar dia hitanao hoe le resaka fotsiny hoe simplement resaka base Tuléar io. Raha ohatra hoe baron no nitondra teo tadidio tsara fa raha hoe Tinico Roberto zany no nitondra teo tamin'izany fotoana izany dia efa vitany zany no base Tuléar. Efa tsy afaka miady intsony ny vahoaka fa efa nohaniny zareo satria efa namidiny zareo tamin'ny Amerikanina raha tamin'ireny androny Rajoelina ireny. Fa maha-état unitaire anazy dia tsy nanana pouvoir, na dia nanana pouvoir Rajoelina dia tsy maintsy hoe manaraka ny lalàna farany ambony. Dia marché public aza nareo mieritreritra mihitsy hoe nareo ny andeha azo anazy satria nareo anatin'ny fokony anazy fokony any. Io eo amin'izay le hoe tsy resaka foko fa resaka hoe intérêt an'ny tsirairay avy. Là ils vont utiliser leur intérêt dia intérêt anisany no andeha be indrindra tsy ny intérêt any gasy mihitsy fa ny intérêt an'ny karana.
avereniko aminareo hoe ny intérêt ankarana no andeha be ao fa tsy ny intérêt angasy ny intérêt an'ireo vahinareo ny andeha be ao raha ohatra hoe sy teny zany nitondra ny tuléaire satria sy maintsy no mikendrikendry hitondra ny tuléaire dia tadio tsara fa sambon vasaly tekarana donc ame puissance be kokoa an'ireo fatikaranareo ny état unitaire raha ohatra hoe on veut aller dans la zany hoe état fédéral zany dia mila étape be dia be ary mila 50 ans raha tianareo hoe andeha tsara le izy dia mila 50 ans fa ny reto ny tianreto atao voizina aingaingana be vojo maika satria maninona satria ny intérêt personnel anjareo no tiana ampidirinao ny aty andafy une déconcentration du pouvoir je vais vous dire en 1900 la déconcentration c'est dans les années ça a commencé quand la déconcentration en 1984 c'est ça décentralisation déconcentration 1984 la scène menata wolom préfet 1982 83 84 mena pouvoir un préfet tegna fa amizay dia mena pouvoir tsisy gouverneur atsony fa tonga dia préfet no mena pouvoir eritreretinareo eny la loi Martin de 2014 raha tsy diso dia rahatry dia la loi nôtre 2018 eritreretinareo an'izany hoe firy-taona zany zareo nanome puissance petit à petit any région tsy nataonjareo hoe aingaikaingana be fa par étape io zavatra io tsy mandeha ohatr'izao ary za tsurako hoe io président anareo io zay mitenitseny teneniko anareo hoe sarona zavatra ohatrany maloto io satria le président anareo faly mahazo pouvoir le PRRM faly mahazo pouvoir dia nametraka ny namangatra rehetra sy ny havany amin'izay izy tsy afaka mametraka ny amantsony prévé izy hoe anala ny pouvoirany satria ny pouvoiran'ny président de la République Madagascar am'izao tout puissant be prévé izy anala an'izay pouvoiran'izay manontany anareo za dia nareo mahita nyvalony hoe tsia dia teneniko anareo hoe tsia tsy pré io PRRM io ame izaran'ny pouvoirany dia eo ny teneniko anareo hoe io état fédéral teneniny sy teny isan'andro io dia ifampisarasarana foko fotsiny tiany isaraka ny foko malagasy tiany en fait tsisy adiboko ao Madagasikara anareo raha ezotra hoe isy adiboko tsisy adiboko ao fa isy extermination anapoko anankiray ao le foko pension tsy jerenareo tsara fa ny leader ny merina dia miditra any amponja daholo amin'izao tiany zareo affaiblissena zany io foko anankiray io satria io foko io no matanjaka indrindra amin'izao peu importe ny tenenareo amin'izao hoe tsy ny androy no matanjaka indrindra ny androy no mitetika andeha aka place amin'izao fa tsy ny zareo matanjaka indrindra amin'izao raha resaka hoe intellectuel dia ny foko merina mbola matanjaka amin'izao ary io no meny vazaha depuis la colonisation ny foko merina mena plasy meny vazaha plasy ambony kokoa no ny foko côtier sy ny tariny côtier rehetrarehetra mihitsy ny foko de la côte rehetra mihitsiny raha ohatra nareo hoe ny voalohany indrindra ny foko mahay indrindra amin'ny ao Madagasikara dia ny merina ny faharoa dia ny sud-est fahatelo voilà fahareo zany ny voalohany indrindra sy faharoa ary amin'ny farambodiny ary ny androy on va juste regarder hoe ny liste hoe isan'ny mahay dia isan'ny tsy mahay dia hitanareo zay ça c'est ce sont des données statistiques afaka jerenareo amin'ny Google na ChatGPT fa zany ce sont des données réelles zany fa tsy hoe miteniteny foana zareo efa miresaka an'izany dia taviny io président PRRM io dia hiaffaiblir ny foko raha ohatra nareo mahita anazy hoe mahita foko merina zao hoe manao alliance miaraka amin'ny PRRM io dia ny intérêt personnel an'izany ao anatiny ao fa tsy ny intérêt ny vahoaka malagasy ny foko sy ny tariny dia mbola système maresaka foko io zay mbola ao anatin'ny ministère zany ao anatin'ny antemera pirenena koa mbola ao anatin'ny
système malagasy zany hoe raha ohatra ianao zany tafiditra dia hoe tsy maintsy tenenao hoe afoko avaiza ianao dia hoe eo dia misy quota io. Et misy quota io. C'est pour ça que je vous dis sarotra be io resaka état fédéral io raha ohatra hoe tena hoe état fédéral dia raha ohatra olona misaina anjareo dia nanontany fotsiny izy hoe déconcentration du pouvoir. Zay aloha nanontany voalohany indrindra, zay hoe nanontany izy hoe décentralisation dia rehefa avy eo zay hoe nanontany hoe état fédéral. Fa raha izy ny tonga dia manontany hoe état fédéral dia tadidio zay fa anankirotana zay ngany dia notadiavinao sy dia sy me foko matanjaka kokoa no fokony. Io zany zay nanontany tamin'ny voalohany hoe homme d'état ve io, homme du peuple ave les PRRMS, homme de clan dia zavatra hitantsika dia comme am'izao dia mivaovalo mifantaniko hoe homme de clan ny PRRM satria ny fianakaviany rehetrarehetra en plus un népotiste satria fianakaviany rehetrarehetra no mipetraka eran'ny ministère dia ny fokony mandeha aloha dia matoa izy mametraka ny karana aloha koa satria izy mety izy karana. Donc misy miteny hoe les Cynthia zareo miteny hoe dondrona dia zany vous rentrez miditra jamba tsy mahafantatra an'le tsy mahafantatra korony hoe mila étape be dia be ny io zavatra io fa tsy hoe mandeha tsotraotra hoe alefa dia akorina fotsiny ohatrao. Tsika raha tsy nanaraka lalàna tamin'ny resaka état unitaire ahoana tsika ny afaka nanaraka lalàna mikorotana be eo amin'ny état fédéral. Il y aura des millefeuilles administratifs. Ça va être non, mais ça va être difficile. Et faire na refa hoe mandeha fotsiny hoe afaka anao passeport io passeport iny hoe passeport nesana afaka ataony aty amin'ny any amin'ny faritra sy ny tariny bien sûr. Io ny afaka anatao koa raha ohatra hoe état unitaire ny aty andafy ça manao passeport zany mandeha préfecture fotsiny dia c'est bon. Ils ont juste déconcentré le pouvoir en allant à la préfecture. Dia manamboatra ny na am'izao raha mairie fotsiny manaovanao taratasy dia tonga ny préfecture dia préfecture fotsiny misigné sy ny tariny dia c'est bon, t'as ton passeport au bout d'une semaine. Et c'est compliqué. Tsika île continent ngeza be ny ao ampitantsika eo raha tsika any tsy mahay miray ina dia mihinany tsy finantsika satria continent ngeza be io koa raha ohatra izy irahina dia afaka mirahina dia afaka na hoe tsy irahina dia afaka mianvahira amin'izay ny tanitsika satria trop séparé loatra les pouvoirs, éparpiller les pouvoirs. Même dans une guerre aussi, il faut se concentrer sur un domaine, sur une bataille, mais pas sur tous les fronts. Là, on va se battre sur tous les fronts. Non, c'est compliqué, hein. Nous, la merde, moi, je suis pour l'État fédéral, mes puissances en région centrale, mais pas avec ce gouvernement-là. Retire fitini, nous revoit, fana putka Madagascar, nous attendons cité, c'est fana pichan rouchon tantika, voilà, puis un État fédéral, ils sont même pas capables de résoudre un problème simple, ni électricité, c'est une rame, one for Madagascar. Ça, il faut des élections, il faut des référendums, il faut des élections, mais la élection, mais la référendum, mais une élection pas présidentielle, là, on a un timton, faites attention aussi aux comptes fake. Pede bem contra que mudam tênis véhiculé anyway anessa itatuana na ruana na romerna na rosso na repoursan sont tard. Faites attention à ce compte là, ces comptes là rien contre cité rien ma première année de tennis à l'université
zanakamerina ihany no mitonantonana manaratsy ny foko-tenisany. C'est ça qui me fait le plus rigoler en ce moment. Nareo ihany zanakamerina ihany nanapotika an'io satria nareo ny université ao no mpiasa ny siteny manao an'ireny compte fake sy ina moa tiako teneny des informations de masse reny. Tsy fantatry nareo ve ny conséquence ny zavatra ratsy atao hoentin'ny tsy teny amin'iny fédéralisme iny. C'est pas le moment amin'izao raha ohatra hoe resaka fédéralisme sy niana hoe changement de système, on est d'accord, fa il faut que ce soit porté par une volonté politique hoe candidana républicain ni Madagascar, candidana présidentiel fa tsy mitonantonana amin'ny olona ao anatin'ny transition. Ka moa tsy tenenindra hoe transition fa tsy haiko na transition ty na intérim. Fanjareo tsy mety miteny marina amle resaka na io fitondrany io raha maramara dia ao anatin'ny zavatra maramara ve nareo na tafavoaka zavatra madio. On ne lave pas, on n'obtient pas du propre dans de l'eau sale. Je suis pas contre l'État fédéral, fa cependant ni fomba voiziny zareo an'io dia ratsy. Ny fomba voiziny siteny an'io fomba voiziny PRRM an'io dia ratsy. Hitondra antsika ny ankiso hitondra antsika ny tsy atopoka io fa extermination ana foko. C'est différent. Tsisy ady fa exterminer fotsiny. Simple. Ny tête pensante rehetrarehetra efa miditra ny dokotera eny lazany zareo fa atteinte la sûreté de l'État olona manampahaizana daholo manampahaizana merina daholo iny lazany zareo fa atteinte la sûreté de l'État miditra ny mpaimponjy io Patrick ene dokotera tsy iza koa mbola dokotera atao ny enjehana atao koa zay manambola rehetrarehetra dia ampidiriny zareo any imponjy. Ça a commencé comme ça, solution finale à Niash. Nanomboka ohatr'izao ny atao solution finale en tonton H. Fa nareo no mbola tsamba, nareo mody vendrana. Fa rehefa misy numéro eo amin'ny lohanareo eo sy eny amin'ny tananareo rehefa tafiditra any anatin'ny golaky sy ny tany ngamba nareo satria roso no miaraka aminy eo. Dia zay ngamba nareo manomboka mieritreritra sy mihiratra. Fa io fanavozana io dia ampisarabazana amin'ny malagasy. Io resaka état fédéral io dia ampisarabazana amin'ny malagasy. Tsy amin'ny resaka hoe adiboko fa amin'ny resaka extermination. Jereo tsara na resaka fivavahana raha le mec il se radicalise. Tonga dia za miteny anareo mbola tsy nandray an'ny cardinal farany ambony indrindra en Madagascar, tsy mety mandray les cardinal farany ambony indrindra en Madagascar, les PRRM dia fantatrinareo zany hoe izy koa zany ilony guerre de religion iny efa hitako efa ely iny fa ho ataony koa iny aropotehany iny katolika ao Madagascar. Olona kely saina tena hoe olona quand on donne le pouvoir à un clown ny fitondrana lasa cirque. Et c'est ce qui se passe en Madagascar aujourd'hui. Mais nareo sana lainy ny adiny chaîne 7. Dia lasa chaîne 7 roa instrument politique fitsarana instrument politique an'io fanavozana io anapotehana foko anankiray sy anapotehana any Madagascar dia que pour des intérêts personnels. Nareo mieritreritra hoe raha ohatra zao hoe ny foko anankiray zany tavavoaka dia hoe i favoriser an'le fokony. Vous mettez de le doigt dans l'œil. Ny intérêt alohany. Io resaka adiboko io zay le hoe diviser pour me régner, état fédéral zany division zany. Diviser pour me régner. Mais tu vois, raha ohatra hoe tanàna ngeza be ohatra ny États-Unis. Ohatra hoe continent ngeza be ohatra ny États-Unis, tanàna ngeza be ohatra ny United States. Fa tsy mety io raha ohatra hoe tanàna insulaire ohatra ny Madagascar. Pour l'instant, surtout que
tsika tsy mahay manaraka lalàna. Ona ny lalàna tsika nezy na enzana be fa ny fanarahana anazy neny tsy haitsika. Et moi, j'avais plus une proposition beaucoup plus intéressante. Fa za koa raha jusque natondroko tamin'izay olona zay dia mezany ohatrany hoe mezany le projet nefa fantako tsara mihitsy ny hoe projet important ho an'ny malagasy le hoe mahay manaraka lalàna, mahay manaraka procédure, miady amin'ny corruption, miady amin'ny pauvreté, mampianatra ny zanaka mitondra. Ça, j'avais ce projet-là pour Madagascar. Fa tsy io resaka état fédéral io dans 50 ans dans 100 ans vous voyez, peut-être que fofoka raha manaiky ny mpitondra hanana ny pouvoir. Parce qu'il faut d'abord déconcentrer le pouvoir. Fa reo mpitondra reo zany vao tonga eo amin'ny fitondrana io dia ny zavatra ana dia ny zavatra constatentsika dia miteniteny izy hoe état fédéral rehefa trony zareo mihemitra satria hitan'zareo daholo ny conséquence ny tsy hanana ny pouvoir. Tsy hanana tanareo ny président fa za zao tsy dia manana pouvoir be firy tsony satria ny déconcentrena ny pouvoir, décentralisena ny pouvoir. Et ça tsy prêt ny mpitondra anareo amin'izao satria mbola homme de clan. Il faut un homme d'État. Et c'est pour ça que je dis il faut un homme d'État pour insuffler zany si porter an'io resaka hoe fédéralisme io fa tsy olona mikloninao loatra reny. Parce que ça va tsy tonga any amin'le petit tedavina hoe manome puissance aux régions fa ame puissance amin'ny olombitsy fotsiny. Cercle privé fotsiny omenitra puissance raha ohatra hoe kareo no manao an'izany. Ary le tsy tena miteniteny état fédéral olona tsy nianatra reny ary tsy mahafantatra ny conséquence fa ny fitiavany vola sy ampanankarena azy fotsiny jereny. Avy reny koa tsy nianatra, il ne sait même pas qu'est-ce qui implique. Raha nareo tsy fa tsy nianatra reny raha iny nasainareo manao discours du début jusqu'à la fin comme moi je fais aujourd'hui, il est incapable. Moi je fais la one again discours comme ça miresaka aminareo zao ataoko je fais la one again fa izy ahoana, est-ce qu'il est capable aujourd'hui mandahatra idée ohatrany nataoko io? Non, il est incapable satria tsy fantatry ny zavatra teneniny. Zay ny teneniko hoe ny akabeazan'izay miteny eo dia tsisy mahafantatra ny zavatra teneniny. Gamany 2% nous au fait ny zavatra teneniny sy zany dia hoe quelle anaty fa ils comprennent même pas ce qu'ils disent. C'est une déconcentration du dans un état unitaire. Même passeport nay, ça reste qu'un passeport ça on a un état unitaire, c'est possible. Si tu fais à la préfecture, tu en es mairie à l'homme, manon taratas non, en es préfecture à l'homme, manon signature. C'est possible ça si le président veut déconcentrer son pouvoir. Ça commence par la déconcentration du pouvoir. Nevanjarotson téléphone ou des fédéral, la fédérale, dit qu'un sania, un apôtre qui a focus. Ouais, si fanana zany fanapoteana foko anankiray. Fa nareo vous détournez le problème ailleurs. Fa tadinareo tsara fa nantotsy dia ohatr'izay koa ny hafarany ny josy tany Allemagne dia ohatr'izay koa ny hafarany. Et c'est ce qu'on va terminer. On va tous terminer comme ça. Satria fitiavantenan'olona anankiray io. Tsy resaka hoe idée tena hoe idée madio fa raha ny zareo ny tena nieritreritra an'izany idée madio zany dia déconcentration du pouvoir. Natao fa maninona ny samy teny zareo hoe déconcentrer ny pouvoir satria tsy sahy blessé an'le mpitondra izy matahotra. Des modèles état fédéral avec des c'est n'importe quoi. Ça se limite où le pouvoir ni président de la République. Dans ce cas-là, on est un PRRM. Ça se limite où?
Satria tsy maintsy hoe déconcentration du pouvoir zany a mamme pouvoir an'olona hafa. Tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre. Zay le resaka hoe déconcentration du pouvoir e. Tsy hainao intsony no manana pouvoir rehetrarehetra, t'as plus le pouvoir absolu, tu dois répartir. Est-ce qu'il est prêt à répartir le pouvoir, ce PRRM là? Ny zokony lahary efa manina mo any amin'ny portny Tamatavy a, ça raquette des gens tous les jours, mais na place ça, il peut plus mettre son frère à Tamatavy satria tsy fokony Androy à Tamatavy. Fa anapotehana foko anankiray fotsiny io. Jerenareo tsara, Renety Nico Roberto niaraka tamin'ny fitondran-Rajoelina mody mifankahazo izy sy teny. Fa raha kosa raha ohatra hoe dadanay fikely a, dia nampidirina tany Amponja satria merina. Samy nanao ratsy izy anankiroa ary ty Nico Roberto raha mbola nanao ratsy be. Na le Max Fontaine iny raha mbola namono olona tany namono olona tany amin'ny Varamata. Tsisy nanenjika an'ireny tany amin'ny Bastuléar. Raha nareo nanaraka tsisy nanenjika an'ireny. Samy ratsy ny nataon'izy mitsamo fa le naivikely tafiditra any Amponja. Zay olona rehetrarehetra mahasamy teny ka foko hafa dia miditra any Amponja fa raha ohatra hoe fokon'ny mpitondra dia tsy miditra any Amponja. Nareo hoe maharaka hoe c'est un homme de clan. Homme de clan no mitady tadiavinareo hanao véhiculer état fédéral. Ça ne fonctionnera jamais. Il favorisera toujours son clan. Et anapody clan nareo jamba kely daholo fa efa misy ny milice politique an'io PRRM io ny bande rouge ny PRRM zay efa niteny mihitsy hoe anapodika ny merina. Dia nareo mbola mitakona ihany tsy hitanareo rehefa vidéo nandehandeha rehetrarehetra ireny. Bande rouge pro PRRM efa mandeha tsikelikely le fanapotehana an'le foko anankiray. Le foko anankiray koa moa matory vendrana loatra. Après c'est comme ça. C'est forme désolant mahitatsika malagasy matory loatra. Fa zay ny problème Madagascar io état fédéral io ok, mais pas avec ces gens-là. Tsy miaraka amin'ireo olona reo satria tsy madio ny fisainareo fanapodika. Ary anareo mieritreritra hoe azo avantage, ohatra moi je suis sud-est, raha nareo mieritreritra hoe azo avantage amin'ireo dia faux. Efa namidiny raha ohatra hoe sud-est no exemple ohatra, efa namidiny sud-teny any Mananjary namidiny amin'ny reo Rosianareo nanao accord commercial niaraka tamin'ny Rosia. Izy teny amin'ny resaka volamena. Dikan'izany izy mahazo ny miaraka amin'ny isany anaran'le fokely iny, le député Mananjary mamaritra Mananjary. Averiny comme nareo député Mananjary zanaka Mananjary zany mamaritra Mananjary amizao. Et ça va être pire satria ty vola kely. Ça va être pire raha ohatra hoe io état fédéral io no apetraka eo. Mais moi je suis bien d'accord, ça n'est d'accord mais c'est les déconcentrations de pouvoir an'le mpitondra. Je suis d'accord avec ça. Enfin, mais comment cadrer ça? C'est pas avec des gens comme ça. En tout cas, si vous l'avez dit, n'y a pas qu'un véhiculer zavatra maso amin'ny Madagascar. Fa manaova jamba daholo nareo dia hoe mieritreritra zany hoe non remerinareo satria tsisy inona amin'ny ampovoatany etc. Zay mahatonga an'zareo any. Non, tsy resaka zany. Raha mifanirina nareo mieritreritra hoe resaka volamena sy resaka
nous sommes que les matières premières en fitondrana na matière première fotsiny eny ao amin'ny tantsika affaire comme nareo matière première fotsiny eny ao amin'ny tantsika tsika manana intellectuel fa lasan'ny olona ty andafy daholo ny intellectuel tsika une transformation en une eny tokony ho jerena fa ces matières premières kely arisy ça change pas grand chose à la situation de Madagascar. Ça changera juste les situations les petits barons. On est comme à l'époque féodale. Des situations les petits barons, il y a pas na carrière c'est compliqué, hein, parce que moi j'ai appris le droit public, hein. C'est pour ça que je comprends très très bien la situation. Ça va t'en ça va t'en faire ce que arrive ça il fallait lui la rater. Donc mon expérience fait que je comprends tout à fait cette situation là. Des fois ça implique quoi? C'est quoi un État unitaire, c'est quoi un État fédéral? Il a nos différences, etc. Enfin, pour l'instant, Ratina Rwandou, soit un État fédéral, il faut déconcentrer le pouvoir, ne pas donner le pouvoir à un seul homme. Si tu as le pouvoir, va déconcentrer. On donne des pouvoirs au gros préfet. Après, en étant ça, à donner des pouvoirs aux maires et aux chefs de région, hein? Chefs de département. Mais pour l'instant, surtout au niveau des ministères, ça va comme ça faire de l'équipe. Un gouverneur, un bon gouverneur au Madagascar. C'est l'extension du pouvoir, de la concentration du pouvoir en PRRM les années. Je ne sais pas comment expliquer ça, oui, en cours magistral, on avait ça, en Halloween, enfin, dans la lune, comment s'est passée la déconcentration du pouvoir en France et comment se passe la décentralisation aussi. Ma bébé, t'es là, ma bébé, oui, il n'a pas de étape. Fatima de Wojo, il n'a pas de dispositif, pour que ça se pérennise. Problème au Madagascar, on crée des projets, mais on ne sait pas les suivre. C'est une délégation qui est même à la lane. Si quelqu'un a un PDP intellectuel, c'est que oui, mais en fait, tout ça, oui, il a la nuit, il a appliqué la foutine sur la lane sur des météos, il a appliqué la foutine sur la lane sur des météos. Enfin, si je m'appliquais. C'est ça le problème. Si tu as la moyen, ça tient tout là. C'est ça, c'est fou, la rien que l'exemple de Tamatavi. À base de centaines de millions d'euros, mais il y a fait mission Banque mondiale là. Tamren Chabouina, rien, tout le Tamatavi. Non, tout le Tamatavi. Deuxième problème, donc, na route, na chan le oul, c'est où la récharge centaines, c'est une indemnité. Nous, la centaine, c'est une indemnisation, je veux dire. Ni chan on croit pouté en arène. Troisième fois, est-ce que vous pensez vraiment à qui profite tout ça? À qui profite le fait que à qui profite? À qui profite? Maillot, si un aime Razuela, Razuela de Tian Tamatavi. Kawajawe, c'est quoi? De Tian Tamatav Razuel. Mais en tout cas, c'est une télé qu'on a joué, c'est ça, c'est vu dans l'histoire, hein. Ça, que l'on tenait ensemble, j'affirme pas ça comme ça. Enfin, on a tenu journal, la on a un journal à Madagascar depuis une fitunjania, de Tamatavi, Anisani, la Ténaouena, Tony, Karakarani.
Donc dia ito manapotika ny tamatavy ito PRRM ito raha nareo no naremarika dia le zavatra le tena tian'le Rajoelina indrindra tiano atao miamia no pitehan'ity valofaty politika io fa mody hoe atondro mody hoe en fait sy mody hoe atao écran de fumée fotsiny le ana hoe le Rajoelina no manapotika ny any mandorony tsena tsy mamparary anazy ve io tsisy nanao ny ina moa tiako tenenina il y a pas très longtemps il y a 2 ou 3 ans nanao ny rénovation tao amin'ny tsena tao ko izy ndray ve ny andeha andorony zavatra nataony aza mampy hoe ça tsy pour un Rajoelina mais c'est quelque chose qui qu'on sait on sait très bien ouais c'est en tout cas état fédéral anareo mampime ana misy dia olona tena mbola ça réfléchit pas quoi zay courage be daholo nareo. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.